ANC ve ny andro anio? Satria ny mpanazava sakaizan'ny olona rehetra andao namarika ny anio 3 desambra andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana. Ety amin'ny AKA.MA misy hetsika na ety amin'ny Akanin'ny Marenina. Sahanasan'ny 𝐼𝐴ran'ny rehetra sanasa miavaka satria na marenina na mandre dia ny 𝐼𝐴rany anjara teto avokoa. Karazan-tsanasa maro karazany no notanterahana araka izany, kanefa tsy niala tamin'ny mahazatra fa mitovy ihany amin'ireo sanasa fatao ary midika izany fa afaka misitraka ireo tolotra fanabeazana toy ny mpanazava mandre, ny mpanazava marenina. Indro ary voronkely roa 𝐴𝐴 sy 𝐽𝐳 ifampizara amintsika ny fiainany amin'ny maha-voronkely azy ireo. Nanomboka tamin'ny 5 taona lasa. Nanomboka tamin'ny 2020. Satria manampy be kokoa amin'ny fitondràna talenta sy mampianatra ny vava. Toy izao indray ny resaka ny fanaovana tamin'ireo mpanazava maitso mahakasika ny fanabeazana tao mpanazava. Ny fanaovana mpanazava dia manova ny tombotsoa mitondra fanabeazana sy fahalalàna. Ny fandraisan'ny mpanazava amin'ireo olona misy fahasembanana dia tsy misy fanavaka vandy. Ny fanirian'ireto mpanazava marenina namantsika ireto moa dia ny ahiteny tanina avokoa ny mpanazava mandre rehetra, ka na tsisy mpandika teny aza dia afaka ifandray tsara ny mpikambana, ka indreto ara misy hafatra avy amin'ireo voronkely sy ireo sampanamena. Ny hafatra ho antsika efa mpikambana mpanazava dia mitovy daholo isika na mpanazava manana fahasembanana na tsy, dia ho an'ny mbola tsy mpikambana indray dia manasa ny sena hiditra fikambanana mpanazava fa mahafinaritra be ato. Asoa voronkely rehetrarehetra dia andao na voronkely daholo. Velome